e inona raha misakana ferinayna andriko iza koa lesy no anenda karazana raha tsy elako vandravandra matetitoraka tainombolena angady anay vavabe koa le olona ka vato io ka tsy maintsy karakaraiko na ho alefiko ty ambatan'oloko azy lehilahy iza moa mbola hitodika amin'ity tovavy soa efa nikatra lehibe matokiny fa aizako ianao Viva 98.8 FM. Atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Sy ambara-telo tokoa ve? Tantara mitoy no soratany Ralanto Pix. Pilanao ny tantara Christophe Rabearmanana. Le mec Pietro Belny niaraka tamin'ny Ny vady ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Pak Sarano Arvony. Sy ambara-telo tokoa ve? Fizarana faharoa tantara nototosainy maningotra. Domoina. Aie, dada kosa nama manaitra. Za efa te atory. Mitsangana ianao mpandrina efa mila miresaka aminao Resaka inona indray zao zany? Merena ho ahy ianao teo Ay! Dada koa? Iza no miteny aminao hoe manaova sipa? Iza koa ny teny an'izany taminao zao. Iza ho ahy no miteny aminao hoe manaova sipa? Valio ahy. Tsy manao an'izany ahy e. Ay mbola mandanga ihany. Ka ny olona endrikendrianareo manao an'izany nefa tsy manao an'izany akotroko. Mandanga zany fianao aminao. Valio ahy. Ka tiako ange izy e. Izy koa ty araha teo. Tsy laiko. Tsy laiko ahy. Tsy piasa mifotetaka amin'ny tany ery no hovinantoko fa mba olona manany maha izy azy ry Domona. Mazava. Ka zany anambady azy fa tsy hainao. Ha? Ary toa be famaliana sy avava. Tsy fantatrao anga fa manan-kery amono anao aho. Tsy rarako ka. Ivady izay sy feno dia eo ianao sy ny lambanao. Lehibe amin'ny fanaovanao ny tena ankoatra ny zazakely ary dada. Dia aninona? Tia hita raharaha amiko ianao? Dia maninona? Ho hitanao kely fa hienjana amin'ny fitezananao manomboka izao. Tsy matahotra an'izany ahy e. Ay hifankahitsika. Vinoy ara zany fa za indray tsy maintsy manambady amin'ny feno. Manomboka raha ampitso dia tsy mahazo mivoaka an'ity efitrano misy anao tia intsony ianao. Idiko amin'ny lakile ny varavarana. Lasa! Dada mifona moza dada. Mifona fa tsy anao intsony. Ay, mahalala diso ihany. Dada za ange efa vehivavy lehibe fa tsy zazakely intsony. Tsy rarahako zany ry Domona. Za no hitady vady ho anao fa tsy feno piasa kely ery no hitetatetanao eo. Mazava aminao zany. Dada koa. Aza mitadadady eo. Dada, le laviko rehefa faladianao. Za ange tena tia be azy. Mirediredy mary any eo fa manorosory ahy. Rapitso dia rapitso ihany dia miala tsy ho piasa ao amin'ny orinasako ihany koa iny fenofeno iny. Fangalana chef personnel aza dia mitetitetiky ny hazo anjana. Azaroan'izany izy ry dada. Mifona re za. Domona, fa nanina zanako e. Matya marina. Domona. Mary avy endry. Sao dia aza hitako ka. Tena namono teny ty. Dia anga no bataina dia entina ny amin'ny hopitaly. Afinina! Orfinina! Apio hibatan'ity zanako ty fa marary e. Orfinina fa izy ianao e. Fa misy inona patron? Aloha bataina aingana izy fa marary. Za eto amin'ny vatany dia ianao any amin'ny tongony. Ndao aingana. Dia izay ny fandehana ry Santa. Ve Saika maty aratara kely fotsiny dada. nahoana ny dia mirona amin'izany efidiso izany ianao ry Tomoina? Tsy mety ange izany e.
impiry moa nylaza taminao mba anajanao an'io vatanao io, indrindra anajanao ny rainao. Tsy efa imbetsaka tsika mifampiresaka an'izany. Ka mafy ange zany hoe ty e. Misy mafy mihoatrany amin'ity nefa efa n'olo-kafa ve le olo tiana ary domoina. Izany no mafy netiko tatapoko hatramin'izay ka hatramin'izao hoe niezaky ny hamoy ny fitiavako izay namelana ihany rehefa tsy ho tanteraka amin'ny fanondriako. Izay ny fanafody tsara indrindra. Dia omenao tsiny ve ara nanao andreny taminao? Tsy mamitsina anao ka. Olombelona ianao, mananjo isafidy an'izay tianao. Ary izany ny atao hoe fiainana. Safidy ny fiainana. Tsy azoko sembatsembanana amin'izany ianao ry tomoina. Misaotra ry tsanta. Inona ny isaorana? Asa aloha izay feno nanaona ihany fa ohatran'ny hoe ohatran'ny ho an-dada amin'ny asa moa izy. Ifeno? Eno? Anarana mitovy ve sa le namako izany resahanao sy miaraka aminao izany? Botabota izay izy aloha e. Dia fotsy fihodirana. Tena ifeno le namako izany lazainao izany ry tomoina. Aina manao izy? Ie. Iny mba solondrarahako e. Mpanavitra amin'ny mafy izy. Roahan'ny rainao hoe feno? Eno roahany. Miasa amin'ny orinasan'ny dada nareo izany feno? Chef personnel ao amin'ny dada ao izy. Andreka keo. Mivavao azy mba tsy ho tonga amin'izany fandroahan'ny rainao azy izany izy e. Eny e, izay tokoa. Viva 98.8. Allô? Eny tompoko? Ho avy azo dia zao? Sofa efa voamaky ihany aloha ty taratasy fametram-pialako ty e. Aloha misaraka tsy misy maratra andre matotalia. Izay ny fanafodiny ty raharaha ty. Ndeha amin'izay aloha any ambiraony. Tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra faran'izay maika manoloana azo toetra raha sao ahitako lozaka. Mandro sosy mandraisa seza. Tia ny taratasy fametram-pialako andre matotale. Mipetra aloha se efa iresaka tsika. Resakina indray mbola ataonao amiko e. Tsy efa mazava ve mifandehan'ny tantara rehetra? Mipetra aho asy ary ty taratasy fametram-pialansy ety dia orovidiko fa tsy ekeko. Satria nahoana ka? Namono tena ny zanako noho ny fitiavan-tenako. Oviany zany dia maty ve domona? Tsia, misaotra an'Andriamanitra aloha fa afitra somatsara ihany saingy mbola mila fitandremana be fahasalamany. Noho izany anton'izany indrindra no milako resaka amin'izay. Ka mihainao anao tena tia se tokoa ve iny zanako iny? Mazava be. Noho izany dia ho tanterahantsika ny mariazinareo. Tsy ela fa raha vantany voasalama tsara izy dia mirosontsika. Ny antota taratasy rehetra kosa avy hatrany dia karakaraintsika. Mino fa afaka tapabolana eo raha ela indrindra dia ho salama tsara tahaka ny teo aloha ny zanako. Voalanitra ka tsy takatra. Zany ho iantoka ny lany rehetra miraharahanareo ka. Misaotra betsaka anao andre matotale fa tsy fotsiny hoe dada manomboka izao fa efa zanako se izao e. Eny ry dada, ho ela velona ni ianao. Ndeha amin'izay vonjeo ny asan'ny se. Ny akoho ato mbola misimisy ihany mantsy. Iaraka aminao aho rehefa mirava avy eo fa te hijery azy mafy koa. Tsy maninona. Dry, fa maninona ny malalako? Fa misy inona e? Misy tsy metimety nga? Mararo ny lohako mieritreritra atsika tsy mety mahazo zanako tiry feno. Efa 3 taona ny fanambadiana nge zao tsika nefa tsy nety nahazo zaza mihitsy hatramin'izao e. Mampalahelo ahy ianao ry vady malalako.
Maninona nefa raha mitsabo teny ianao e. Maka volana amin'ny daditsika dia miondrana makany ampita mihitsy aloha tsika mitsabo teny. Domona raha tokantranontsika samy rera nge ty e. Ka nahoana no ampafantarin'olona hafa ivelantsika? Ndao mo feno a. Raha tia ianao dia manaiky ny teniko. Tianao tokoa saingy Raha mbola sianao saingy ny teninao a dia tsy tia ahy zany ianao. marary ny tokantranontsika, fantatro zany. Saingy azo antoka ve fa raha andany vola be aman-karena hitsabo tena ny velantsika dia ivany olana. Mino an'izany ary feno a. Betsaka nge ny vehivavy nanana olana tsy nahazo zaza tany ampita tany fa avitra ihany e. Ny teknôlôjia ihany koa amin'ny sehatry ny fahasalamana efa lasa dia lasa ho an'ny zareo firenena mandroso. Lalany tika. Mba tena ny zanaka malala. Ka moa zay e. Mba tehana amin'izany hoe mitondra 6 volana kibo zany a. Tehanky indrindriny irery. Tia misosokevitra ray ihany koa raha tianao e. Hoe inona izany ka? Ndao hanangan-jazy tsika. Tsy afaka ny hanangan-jazy izany a. Nalaoko ny kiboko ihany ny tadiaviko. Sao dia moa ny teny eto indray ty le ty e. Ndao atsika hiresaka amin'ny dada fa sao mba misy fanantenana ihany. Sao dia mba misy fanantenana ihany aminao. Izany. Meteza moa e. Tsy maninona re. Ho tanterahako izay tianao rehetra. Ka roviana ary tsika no any e. Tsy miandry ela fa zao dia zao ihany. Viva 98.8. Ho avy eo. Iza koa ary izany vahiny tratra arivo izany. Oay le ty e. Ifeno marina. Mandroso le ty a. Ahoana izao tonga arivarivo zao? Manana olana lehibe le tsy ah. Mandroso dia mipetrapetra. Fa olana ohatry nina indray lo mahazo an'ilay. Tia milasa isa ny farafanantenako ry tsanta. Fa ahoana? La zao sao dia mba misy azoko anampiana an'ilay ihany e. Tena mino fa afaka anampy anahy tokoa ilay e. Ka eto raha mifanazava'n'ilay e. Zao ary afaka hiara-mandra ny vadiko vela. Maninona tsara hoe ty? Inona tsara hoe izany zavatra lazany lazany ry feno? Hiara-mandry amin'ny domona vadiny lava iza? Zany e. Eno a. Olo ty a. Fa ino no ty mahazo an'ilay e? Hafahafa nge izany zavatra tadiavan'ny lamiko izany e. Eno ary afa ho tantarako an'lahy ny olana sedraiko e. Mino an'ilay ary a. 3 taona mivadiana le izay sy domona. Ie. Tao anatin'izay fotoana hely izay dia nitady zanaka hatrany izay. Ay. Tsy nisy anefa izany ara-kehitriny dia tomany foana domona fa tsy zaka ntsony izao tsy fanana ny zanaka izao. Ka maninona raha manangana zazy nareo raha izany ka? Efa narosika an'le izay sosokevitra izay saingy tsy nakasitrahany. Ka zao ange. Zany aza tsy nakasitrahany. Maika fa ty za asainy lahy miara mitory ira hiara-nofo amin'ny vadiny lahy. Tsy vao maika ho raharaha be. Haiko no mandresy lahatra azy raha momba an'izay satria naloko ny kibony ihany hono ny tena tiany fa tsy mila zazatsangana izany izy e. Tena sarotra be letsy zany ry feno a. Taovy moa lesy izay mety ry tsanta. Eto no ahitako fa tena namana mavonjy tahaka an'izay namonjeko an'la taloha. Raha mba zavatra hafa nge lesy tsy nampaninana mihitsy e. Fa ity hoe esory ao anatin'ny laza ny tahotra izany e. Zange ny maniraka an'lahy. Ankoatran'izany koa fijangajangana ny ely izany manao firaisana ranofo amin'ny vadin'olona izany. Dia asainy lahy mijangajanga zany. Adino kely lesy aloha ny maha-kristianina ny lahy. Ampio ny namany lahy fa mila vonjy. Tena lalina koa lesy izany zavatra resahany lahy zany e. Raha izy fotsiny hoe latsaka morotevana ny olon-tiany lahy. Moa ve hijery azy fotsiny lasa anavitra azy tsy ampy ambambany? Tena mivaraontsana lesy ny atodohako mandrian'izany olona ny lahy zany ry feno a. Tena ataovy moa letsy izay mety a. Porofoy amiko fa namana tokoa lahy. Aleo aloha le tsy eritreritra fa tena raharaha goavana zany ampanaovan'ny lahana zany a. Tsy maninona. Nefa aoka mba tsotsiany valiny lesy e. Eny e. Makafaka sy andinika lalina tsara ny io alina e.
misaotra lesy fa tsapako izao fa namana tsy mahafody koa raha elahy. Ka mbola tsy namme valy teny any lahy ny ely tia manaiky fa iarahandry amin'ny vatany lahy ko nahoana lahy no misaotra sahady. Eny sisa no andrasako tonoa ny vavan'ny lahy. Aleveny mipito mandifotr'olo zany tsy izany. Ndreto misy mofomamy nentiko an'ny vatoko. Misaotra ary feno fa tsy te hinan-javatra mihitsy aho. Fa maninona e? Tsy le ratsy be reny nge ty nentiko an'ny lahy ty fa le tsara be e. Le mofomamy tena ankafizin'ny lafontsika mbola mpisipy fahiny. Tena mihidy be fa voniko malala. Aza terenao hinana niny fa tsy any zao mahamaiky aho. Dia arareo nge lahy raha tsy hinan-kanina mihitsy e. Aleo fa tetotry feno rehefa sy nately ny fasana tamin'izany amony tena indray mandeha dia tsy maintsy ho faty kosa amin'ity indray mitoraka ity. Domona, aza manao an'izany ianao fa ratsy nge izy amin'ny mamono teny izany. Bedin'Andriamanitra amin'izany ianao. Tsy maninona e. Sakaiko ny any adalako. Ao a, esoritsy ho ao andohanao izany fisainana hafahafa izany. Tsy misy afa-tsy izy Andriamanitra irery ihany nge ny maka rehefa tonga ny andro e. Misy olona izany. Lasa vetivety aloha. Dada, mandrosoa. Tsy misy olona angato no tao mangina be tsy tahaka ny mahazatra izany izany atao aminareo ato izany a? Ato daholo izay mivatika. Ae. Mandrosoa fa ao an'efitrano fandraisam-bahiny ao Domona e. Manao any dada? Manao any ry. Tsy metimety anga izy izany. Roviana moa vao mba ho metimety e. Ka inona aloha no arosoko any dady e? Aza misahirana sy efa mandalo vetivety fotsiny aho io ka. Ay. Jere dokotera raha tsy salama fa aza milalao aretina tahaka an'izao a. Reradreraka fotsiny izy io ry dada fa tsy hoe tsy salama. Ae, gaga mantsika. Manao ana ny tanàna. Tsy misy manahirana na tahataka izany. Hatramin'izao e. Milamina koa aty aminay moa. Zay fa lasa aloha e. Velominareo. Veloma e. Mety androany hitanao hafarana ry dada fa atao veloma teny izao aho. Ry? Domona? Fa inona no mahatonga anao hiteny an'izany? Tsy te ihany ato ambonin'ny tany sony ry dada. Leo ampiasa e. Aza manao an'izany ho ahy ianao. Ka tsy mety nge. Tomoramoranao ery mahazo aho. Fa inona no manjo anjanako e? Ampijaliany feno anga zato isa. Tsy misy idirany amin'izay ka. Fa inona fotsiny ary? Oka samyry. Aza matahotra ny ry dada fa mandalo fotsiny ihany zao mahazo azy zao a. Izao a. Karakara ho tsara io zanako ry feno a. Eno aza matahotra dady e. Tsy anao veloma izany dada. Domona, mamparara ihany koa nge izany teninao izany. Sao dia tokony hakakarivoka kely nareo ry feno a. Izay mihitsy no dia ataonay izao ka. Ndao sika hivoaka kely fa mihiboka be koa nge ato e. Ndao raha havako. Viva 98.8. Tonga lahy. Misaotra betsaka lesy e. Fa inona mihitsy aloha ny tediavan'ny lahana maika ohatr'ireny indray ny feno? Mikasika an'le resaka anambarako an'ny lahy iny ihany letsy e. Dia ahoana amin'izay mivaliny? Hatramin'izao aloha dia mbola misaina lalina mikasika ny resaka iny ahy. Nefa tsy hanam-potoana be eritreretana an'izany intsony lahy hatreto satria vonjy ainy ity. Fa misy inona ry feno? Tsy izany lesy fa milaza ny amony tena foana Domona isaka miteny io vavany io. Tsy sahaka lozana irery intsony izy zao fa sao mahavandoza ka izay vao loza ray loza roa. Fa maninona ary izy mirona any amin'izany famonoany teny izany foana e? Tsy mety kosa anie izany hoe mamono teny izany e. Fa ho tany izany. Tsy raharahany izany letsy a. Tsy azo ny lahy borosiana amin'izany intsony izy.
Verhevitra mafy ary mila hitapy tanteraka Ka ahoana ary natao e? Miandro ny fanapa-kevitra lahary tsanta. Fa angamoa tsy efa nandeha tany an-dafy indray nareo nitsabo teny? Efa tany tokoa saingy tsy naomby. Dia ninona tsy naomby? Le za afaka nome taranaka lesy Ka tsy zany angeny tiako lazainy. Fa inona ka? Tamina boky anankiray izay nahitako mikasika an'ireny bebe profety ireny. Maninona raha miroso amin'ireny nareo e? Tsy ekeko kosa zany. Aleko aza mieritreritra fa olona azoko antoka sy tena mifandray am-po amiko ny rain'le zaza. Dia tsy maintsy za foana zany nitereny lahy ho vahaolana amin'ny vadiny lasa ny tokantrano lahy. Any amin'ny lahy lesy mifanalahidin'ny olana babeko ry tsanta. Dia fanresahan'ny lahy anazy angany zany ka? Anio any maka izay resaka izay aminy. Dia ambara ho azy aloha dia ho jereny io izay valitininy. Tsanta, maninona tokoa moa nefa raha miona kely nareo aloha e? Dia inona nefa nataonay amin'izany ka? Mba miresadresaka ohatra. Izy angelesy ka tsy mety hinan-kanina mihitsy hatramin'izao e. Efa 3 andro izay. Rano mafana kely siramamy mba fisotrony dia matory ao an-trano foana izy. Tena enjana koa lesy zany ka. Tena rara sarotra ty. Vonjeo le tsy ataovy izay aonanareo faran'izay aingany. Fa andalo ao an-tranonareo rehefa avy miasa ary. Dia tareto hivoaka ny trano izy fa mila rivotra madio ihany koa. Ok ary, zaho fa ataoko daholo zany. Ho avy ao. Manao ny tomoina? Tsanta, manao any ianao? Afaka mandroso a? Ohatray, mandroso e? Misaotra indrindra rery tomoina. Ary efa avy niasa sady anga ianao io? Ie, efa elaela no avy any am-piasana ka. Dia nivily kely taty aminareo? Misaotra betsaka. Mandrosoa tsy amin'ny trano fandraisam-bahiny azy fa ho avy vetivety a? Eto ny lalana? Ie io. Eny ary. Tena ohatran'olona verivery saina zany fahitako ny tomoina teo. Mahapalahelo ahy izy. Toa tia hanampy anao mafy anefa. Ka inona vaovao ry Santa? Tsy misy ambara loatra rehefa aty aminao zao nantenako misy lazaina. Inona moa ry Santa fa dia ty fiainana mangidy ty a? Mangidy? Tsy azoko ny tianao lazaina ry tomoina. Mizaly ary Santa. Tomoina. Mizaly a. Aoka izay ny raha masonao aloha e. Feno fahoriana ny androm-piainako sisa rehetra. Fa hono aloha e. Mialohan'ny resaka rehetra dia tiako raha mandeha mivoaka kely tsika e. Tsy mijanona atao amin'ity tranonao ty fa mitady toerana hafa mihitsy e. Ohatra hoe miara-mihinana glasy, mety aminao izay e. Misaotra ry Santa fa tsy te hitela sakafo mihitsy a. Tsy te hisokatra mihitsy ny vavako. Hitany tomoina. Misy toerana mahafinaritra anankiray izay efa ela mihitsy ny toky hoe hoentineny ianao. Faly raha manaiky hiaraka amiko eny tomoina. Tena misaotra Santa. Nefa oka aloha amin'izao e. Tena tsy manana ny voana ato izany a. Tena reraka be mihitsy aloha ny fahitako anao e. Efa kely sisa angamba ny andro ivelomako ry Santa. Aza miteny an'izany tomoina. Tsy tiako ianao manana an'izany eritreritra sadasady zany. Mba olona miendrika ohatranao zao ihany ve dia amoaka teny tahaka an'izany? Toy isako ny resako raha tsy te handeha hivoaka any ivelany any ary ianao e. Inona ka mahazo ny tomoina? Misaly a Santa. Maninona? Misaly a fa tsy mety mahazo zaza. Fa tsy mahazo zaza ahoana kinareo ry tomoina? Tsy afaka ny hanome zanaka ho afeny vadiko ry Santa. Tena tsy hitako soa izay atao. Tena very hevitra. Tomoina? Marina fa raha tokantrano nareo zany saingy. Santa,
raha nanaiky ny fitiavanao tokoa tamin'ireny fotoan'ireny dia mety ho hafa ny fiainako fa tsy ohatran'izao anaty lavaka mangitsingitsiko izao. Tomoinao hitandry izany tianampany tomony inona moa ny azonao anampiana eo Ry-Tsanta? Tsisy. zao akia maninona moa nareo raha mananganjazy tsy mila an'izany Ry-Tsanta, tsy mila zaza tsy nalaoko ny kipoko mazava. oka zao raha ohatra hoe mahatezitra anao hoe toniny fonao raha natezitra anao le teniko teo, eritreritra tonga ho azy tatao tsaiko tato iny dia voatenin'ny vavako fa mialatsiny raha mahatezitra anao. Mialatsiny Ry-Tsanta raha nasika taminao tsy ianao mihitsy nidiso fa zaho iatso fihiniko ianao e mijaly ny eo azaho Tsanta. tsy mijaly anao fa tsy hitako izay asiako ny tenako. okizay lasa simba ny atsara tarenao le nahafatifaty ateo an-jaridaina. okizay moa ny ranomaso hoe mahafatifaty any ianao ty ry tomony e. Tsanta izay feno. ay manamba intsika. Manahoana le tsy ry fianao? Manahoana letsy tonga soa aty aminay. Misaotra letsy ka inona lesy ny vaovao izay ela be izay? tsy dia misy ambara firy e. Ka ahoana malala? Manao andeha angamba fa mandroso miariva ny andro sao dia tratra riva aty andeha ve ianao e? Ie, manaraka indray sao dia mifahatongavako kosa ary mampitsoaka ny laotra izao Ry-Tsanta. tsisy an'izany ka efa alina ny andro dia izay mahatonga anahy tsy maintsy andehako. Misaotra ary nitsidika e. Tsy misy isaorana izany reza mivady fa velominareo ao fa teriko lahy. Angano resan'ny lahy ihany izy ity. aleo le tsy alamy resaka an'izany aminy eny misaotra ny lahy ihany aloha na mangy azy fa to hitako miramirana ery izy fa tsy toy ny isan'androko. tsisy isaorana letsy izany izay fa roa fa andeha sao dia efa niatra mpakakitaina ny mpamosany ka izay vao sahirana. Viva 98.8. Mandro soela mipetrapetra. Ie misaotra betsaka. Ka inona ny vaovao? Manao ahoana nareo rehetra any? Tomona manao tsy dia salama loatra fa tsy misy atahorana ka. Lazao izy mba tsy hanao vizana loatra ie. Ka inona no azoko atao alla? Misy resaka lehibe tiako atao aminao ry dada ka asa ny manana torohevitra azonao anampiana ianao. Ento ary izany raha mijery. Fantatro tsara ary tsy miafina aminao angamba ny dianay tany Alemaina. Fantatro mihitsy. Tsy ny mikasika ny fahasalamana lahy. Izay indrindra. Ny tena marina amin'iny resaka iny anefa dia ny fahasalamana ara-pananana mahakasika manokana. Fa ahoana? Tsy afaka ny metaranaka intsony ahy. Efa natao ny alanenina rehetra nefa indrisy tsy nisy vokany izany. Lalina izany letsy. Dia ahoana ho sisy tomona amin'izany? Ny te ho faty izao foana ny lalana hitany fa mety zaka noho ny tsy hanana taranaka izany nefa efa tsy afaka amin'izany intsony. Dia inona ny ataoko? Manangana zazy nareo tsotra be nge izany ka tsy mety izy efa nandroso an'izany sosikevitra izany taminy aho nefa ahatezerana ny setriny. Toy ny tarika fikorontanana eo anivon'ny tokantranonay mihitsy ara le izy nge. Tena enjana izany. Tena olana goavana tokoa. Mahampalahelo anareo. Noho izany dia tonga aty aminao ary akafialan-tsasatra kely iray volana ho any amin'ny renibeako ary rehefa tony tsara domona vao hiverina. Dia avelan'ny lahy rehetra izany ny zanako. Angamba tsara raha maka aty aminao izy aloha mandrapa izay ny hitako fa mety. Eny tsy maninona fa raisiko izy. Aza manana iahy ela fa mandehana raha izay no hita lafa ampilamina ny tokantranonareo mivady. Misaotra anao ary dada. Izay izany fa dia lasa afaka ray volana miverina.
faly fa nafinaritra anao fitsangatsanganantsika an'io a. Misaotra betsaka ry Santa. Tena hitako mitsikely amiko indray no masoandro androany. Raha mbola misy mampanahirana dia atsoy foana fa vonany ampifalifaly anao ne zary tomoiny. Santo? Ahoana ki? Mahafinaritra be anao miaraka aminao. Zany, zaho efa ela mifinaritra ny eto anilanao. Aza mody aloha androany alina fa ty amiko matory. Hoay kosa ty tomoiny tsy afaka manao an'izany kosa ahy enao angeka vadin'olona e. Dia ho lavinao ve zany ry Santa? Malahelo aho raha izay mifanapa-kevitra ao. Tomoina sao dia Santa, omeo zaza fotsiny aho. Tomoina fino izany lazainao zany. Omeo zaza aho a, apio a. Tena tsemboka ny tongotro iray manontolo ry tomoina. Sao dia sanatria fanaviana nefa mahazo ahy e. Mety aiza more a zany? Lehilahy koa ny faladiany Santa. Tomoina, matahotra tomoina. Matahotra satria Esory ao anatinao zany tahotra izany. Ifenao ngeka namako e, ary namako be. Dia matika azy ve a? Tena tsy mahavita an'izany ary tomoina marina. Tsy tia ahy zany ianao. Hitanao, efa fantatra ohatra amin'izay fa tianao a. Ary tena anko anao ry tomoina fa enao rery ihany no tena nambaba mifokatra amin'izay a. Saingy indrisy fa ifeno nefa tomponao amin'izao fotoana izao. Mandeha ana raha izay no tianao e. Mandeha ana, dana fa tsy manino. Tomoina, Inona e? aleo fa tsy handeha fa manaiky ny fangatanao. Fa inona koa ty mampandoha anao? Tena misalehibe a. Tsy tantoko za varomanitra be zany. Mandeana any amin'ny dokotera raha tsy metimety fa aza mitahiry aretina toy izao ka. Ie. Misy olona zany. Aleo fa jereko ry dada. Tomoina, Feno. ny malalako. No iveriko fa tsy iverina sony ane lahy e. Nahoana ny tsy iveriny? Aty nge ny tokantranoko e. Misaotra ki malala. Ny vinantolahako. Tonga soa. Misaotra. Toa tonga aloha. Nalahelo ny vadiny izy ry dada. Zany mihitsy e. Inona nentiny dada? Fitiavana be. Biso ary. Mamery izy zany. Tsy nadiditra tato ny malalako. Elany sao dia naditra tany Andakira tsy tamin'ny masoko tamiko. Azafady. Ny any vadiko ihany. Tiako be ange ty vadiko ty e. Fa hoento any amin'ny dokotera io vadin-drangahy io fa manao tsy salama. Lainga n'izany malala. Fa mararinina ny vadiko. Tsy marary izany a. Mba te hampiresaka an'lahy fotsiny dada fa tsisy an'izany. Misaotra betsaka ry dada tamin'ny fikarakarana n'ity zanako vavy ty a. Tsy misy tokony hisaorana zany e. Viva 98.8. Nanahoana ny tany amin'ny dokotera ry Tomoina? Be voka? Tena faly be misy aho malala. Be voka? Ie, hiteraka ihany. Tena marina ve zany ry Tomoina? Eno a. Tadidinao ve le tsika avy tany amin'ny restaurant iny e? Ie, dia maninona? Ka tamin'iny angamba nipetraka le zazako. Tena faly be a. Tena faly be a. Zanaka ihany. Tena tanterahany tsata zany ny zavatra nasaiko nataony. Feno. Variana pengela zany e. Fa maninona? Mahafaly be zany vaovao zany ka. Efa nanao fitiliana tany amin'ny dokotera zany e lahy? Ie, tonga dia tao.
misaotra ky malala. Ao vizokely aloha ary. Tsy andriko izay ahitana ny dada. Tena tsy andriko izay ahitana ny dada ilazako an'izao vaovao izany. Na izany aza dia tandremy ihany ny tena sao sanatria. Tsy te eritreritra an'izany ho afa-zaza zany aho e. Sisy an'izany. Arovako toy ny anak'Andriamasy mihitsy ty sombiny haiko ty. Izany moa Mandroso. Za ihany letsy namana. Mandroso letsy. Manahoana Salama tsara ka. Tsara zany ka inona vaovao e? Tsy zavatra ambarafiry fa elaela izy zany tsy teto tanàna letsy fa tany ambanivohitra tany tsy efa hotely herinandro izay. Ay. Ka ahoana Azao ihany misaotra ny lahy ihany aloha tamin'ny fanampiana nataon'ny lahy anahy. Tsy azoko. Be voka ray volana letsy tomona. Ry andrekako tena marina vily ty zany misaotra ny lahy satria tsy misy afa-tsy izay ihany nitako fa fanafody asambatra ny mivadiko iny. Tena nanampy anay tokoa lahy. Tsy voavaliko ny zavatra nataon'ny lahy letsy. Feno tena menatra ny lahy letsy tsy misy tokony hamenatra ny lahy zany vita ny didiny lahy ka dia aleo amin'izay ny sisa. Mahazo manantena laha fa tsy hanelingelina anareo tsony ndeha ala eto andrenivohitra letsy aiza kosa moa letsy tsy te ahita ny salova-tavan'ny domona tsony letsy menatra ny lahy koa tsy maintsy mandeha ary ty eny tsy ho voatazoko tsoa moa ty lahy ka zao raha pito zasy elany mila miona kely. Fa ahoana? Misy zavatra tsy maintsy ifampiresantsika amin'io tonga ty rehefa avy miasa mangataka mba tsy handeha aloha ny sarapitso raha tsy efa tafahoantsika. Eny ary ela tonga letsy mandroso letsy misaotra mipetrapetra tsy misy azy atsony ato fa azafady efa tapitra ny fatorako mantsy ny entarina rehetra sota raiky be ara-pitso marainako tsy ho lava resaka tsony alesy fa zao ty misy vola omeko an'lahy 10 ariary ataoko iny indry feno ela ve ataly tsy maintsy raisan'ny lahy ty voly ty ho mariko ny fisaorako an'lahy fantatro fa mila voly lahy ny tany lavitra any ka dia raisy ty lesy tsy mandray an'iny raisy fa vokatra ny voly etsy iny tsy voasolony iny anefa ny zavatra nataon'ny lahy taminay mivaty saingy ny finamanana nisy teo amintsika ro lahatra amin'izay izay ny fampitondra tony mpifatotra izay no amenoko mibanga rehetra feno raisy tsanta fa vokatry ny fo sotra lesy misaotra ary mbola mamerina ny fialatsiny amin'ny lahy fa adiny io ny sisa tsy misy manenjika ny lahy eo madio ny saiko letsy eny misaotra ary raha tsy alahy dia tsy nanao andreny fihetsika ireny maleova malasana tompoko lahy indro meko an'lahy ihany lahy raha mifindaiko sao misy ilany lahy azy tampoka ihany ihany letsy ty dia hito koa misy carte de visite tandre misovery misaotra zay zany letsy fa dia soavaty ary tafita amin'ny kasaina atao rehetra toraka izany ihany koa letsy oka moa izay zanakiny eny oka izay avy ary trotrony eny ntso lena nga dia mikonetaka be nao ntso ao ary toto maman enao nizy raha vorom-bazaha eto misidina ambony sao dia mangatsiaka ny ampona kely tapatotro dia manao lava lela be ny iny lahy oeto ty ary trotrony dady via ty amin'ny dady zay voandray an'lahy indray ary mangina fa omeko vato mamy io ngelahy raha mba fantatra tokoa matsy ry feno fa zanako tsanty mampona
sao dia tokony inono ary le ry izany e. voavony maiko azy ioko tapatovy dia maditra be. ao ary apatoriany dady e. ao mangina amin'izay a. eo aloha ianao fandehasena a inona natao loka? Izay tianao e. kotleta zany izay fa lasa ary. hitako sambatra irindry nilarina mpona fanaso an'lahy zany no tadiaviko saingy izao zany dadan'lahy mazava natory ihany le riko aleo apetraka amin'izay fa mongo sahady zany dada dodosa za dodosa za. voatabia sisa dia azoko daholo ny sakafo. Madame Tomoina. Santa taitra be a. Manahoana Madame Tomoina? Salama tsara fa misaotra. Taiza foana no ela betsity Santa. Tany anindra tany ahy e. Evidy fitaovana kely fotsiny neny karaketo dia miverina indray e. Zany a. Ye. Misy vaovao be lazaiko anao. Inona ky zany? Nahazo lahy kely tsika. Zany ve? Arabainja zany. Salama tsara le ry. Ye, salama tsara izy sady lava be ohatra anao. Ay e, mahafinaritra be zany. Tongava moa any an-trano e. Afa ho avy any a. Saingy tsy amin'izao aloha fa leo fa andaram-potoana manaraka mihitsy. Na dia mba hanoroka fotsiny aza ve zao dia tsy ataony Santana. Aleo atambatra amin'izay re ataontsika amin'ny fotoana manaraka dia ataontsika mahafinaritra be fa tsy atao maimaiky ohatran'izao. Malahelo kosa raha sy hoany ianao e. Efa hoe ho avy any fa aleo atao amin'ny manaraka. Tandremo ary a. Izay fa mampamaingany amin'ny fiaino any e. Santa. Tsy biso. Isi anao konko ety masom-bahoaka be ety kosa ve. Dia atambatra amin'ny manaraka zany a. Mahasosotra tsy. Ianao a. Izay fa filoma. Babay. Viva 98.8. Lehibe sahady zanantsika ty feno e. Roa taona sahady hono nampona. Mandeha ny fotoana e. Hitako. Ataontsika makotrokotroka ny anniversaire ny amin'ity ka. Zany mihitsy. Sady any zao misy kilalao tiako vidiana be ho azy. Inona ny andrasana fa vidio e. Vidiako mihitsy ka. Dia azadino ny mofomamy fa tiany le rio. Indray aloha sy adiniko e. Fetonjanako kosa vedy e. Ataoko makotroka tsara mihitsy. Dada be kosa ho adino ny lahy tsara patsahivina ihany izy. Tonga dia azoy amin'ny telefona zao dia zao letsy a. Eny tokoa. Andraso fahatsoko izy e. Avy aty aloha zanaky neny. Avy. Allô dada. Ya manahoana? Sao dia adiny dada ny anniversaire ny zafokelinao rapitso a. Dia ataovy tsara tareo ny fanomezana ozy tomona. Dia ataovy tsara tareo ny fanomezana ozy ny zanakao vavy e. Yo zay zany a. Ahoana ozy? Tsy adino nono ka. Zany tadidiny dadabe ho ny anniversaire an'lahy. Manana loha tsarovana koa aloha iny dadabe an'lahy iny e. Ohatsy ambara telo na izy tsanterery zao ry sombinaiko. Rahatry izay ka maty a dia entoko any am-pasany izany. Tsy misy ataoko ahalala. Osy ambara telo anay santarery zao nazahoana nampony zao ry menaky niako. Rahatry izay ka maty a dia entoko manaraka na any am-pasana ny zava-miafina rehetra mikasika ny tantaranay. Tsy ataoko ahalala n'izany na efenina ela. Tomona? Ahoana? Tovariana be lahy zany. Roa taona tokoa izay no nahatony nofinofiko ry feno. Zany a? Raha tsy ela dia efa lasa adala angamba. Ao rehefa tsy zany intsony izao ny amintsika e. Raha mbola misy hevitra ampiadanako anareo mianaka mihoatra lavitra izay vitako hatramin'izay dia ataoko izany. Misaotra kia. Tsy misy saorana lesy e.
Viva Radio nanolotra ho anao teo Sy ambaratelo tokoa ve tantara mitoy ny soratany Rahalany Topiko. Novelomin'ny Christophe Rabearmanana. Le mec Fietrobelny niaraka tamin'ny ny vady mikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Sy ambaratelo tokoa ve Fizarana faharoa tantara nototosainy maningotra.